ao ny misy portail interdimensionnel izay vavahady mitondra makany monde parallèle, ao ny misy extraterrestre, ao ny misy monstre keza be mitelatra reo sambo sy avion reo, ao ny misy vavahady makany amin'ny cité perdue de l'Atlantide. Maro be reo honhony, beta be reo sako isan-karazany, maro be reo resaky ny olona mahakasika ny toerana anankiray izay lazainy fa feno mystère ty. Ka andao ary ho jerentsika androany miaraka ilay mystère fonosiny le triangle des Bermudes. Triangle des Bermudes dia faritra an-dranomasina any amin'ny océan Atlantique iny, eo anelanelan'ny Miami, Bermudes ary Porto Rico. Amampolo taonany maro zay dia besaka ireo sambo sy avion nanjavina sy fantatra hoe nanina tamin'io toerana io. Anisany ohatra malaza be tamin'izany zao ny tantaran'izy tamin'ny 1945, 25 décembre 1945 isy ireo avion antafika amerikanina zay misy 5 nandalo teo ambonin'io toerana io, antsoina hoe flight 19. Rehefa nahita zavatra hafahafa ny chef d'escadrille tamin'izany dia nilaza fa besaka ireo fitaovana tao anatin'ilay fiaramanidina tsy mifonctionne intsony, dia nanjavina sy tapopoka avy eo reo avion anankidimy reo. Ary rehefa tonga reo fiaramanidina mpamonjy voina dia nanjavina tany ihany koa sy hita traso hoe nankaiza nanakaiza. USS Cyclops tamin'ny 4 mars 1918 nisy ihany koa ny navire tafika amerikana izay nandalo teo amin'io toerana io. Nisy olona 7,700 tao anaty, 5 dia nanjavina tany ary sy tapopoka mandraka ankehitriny. Tamin'ny 30 janvier 1948 indray dia nisy fiaramanidina britanika antsoina hoe Star Tiger nandalo teo ambonin'io toerana io ihany koa ary dia nanjavina sy tapopoka. Ohatrandreo dia mbola nisy maromaro vitsivitsy ireo fanjavana izay feno mystère teo amin'io toerana triangle des Bermudes io. Nahoana moa zany lazainy hoe mystère ireo fanjavonanareo satria tena nanjavina sy tapopoka hoe nakaiza nalehan'ireo fiaramanidina samby nandalo teo amin'io faritra io reo. Tsisy na de potibikely, tsisy na de olona nitsingevana, to de nanjavina sy tatrasy. Ao moa zany reo milaza hoe mety nakany monde parallèle zareo satria ao misy ny antsoina hoe portail interdimensionnel. Ao reo milaza hoe nisotomin'ny extraterrestre zareo de niferiny sidina any ambony any. Moa ny sasany milaza fa misy monstre sous-marin ao, atelin'io biby ngeza be io reo sambo avion sy sisa reo. Ihany ekipe le biby ihany zareo amin'izao fotoana zao. Sasany moa zany miteny fa mety nakany amin'ny cité perdue de l'Atlantide, ilay civilisation any ambany ranomasina. Ny fanontaniana mipetraka de hoe tena marina daholo ary ve zany rehetrarehetra zany? Any azoko ambara aminareo dia ny fisian'ilay toerana aloha marina, ary reo accident reo koa dia marina, ary reo fanjavonana sy tapopoka ihany koa dia marina. Trangy ilay hoe nakany monde parallèle extraterrestre sy ny sisa, ino tsy haiko satria mbola tsy nahitana proof mazava tsara, tsy nahitana proof ara-siantifika zany rehetrarehetra zany. Aleo tsy mitopy teny fantatra fa ny tena mahaliana antsika eto de ireo fanazavandreo siantifika mahakasika ty tranga zavatra ty. Raha ny fanazavandreo mpanao fikarohana maro dia mbola tsy nahitana proof ny fisian'ny zavatra paranormal amin'io toerana io, fa ireo fanjavonanareo dia avy amin'ny phénomène naturel ihany. Ka ireto avy ara ny fanazavana azo ekena raha ny voalazandreo mpikaro. Condition météo extrême eo amin'io toerana io dia misy tafio-drivotra mahery vaika ary mamely tampoka indraindray toan'ireny cyclone reny, onjan-dranomasina mampidozako avambe ary ilay onjan-dranomasina Gulf Stream dia ireo no mitondra an'ireo potipotiby ireo miletika aingana be any ambany any. Zay no mahatonga le izy hita popoka ary tsy ahitana proof. Eo ihany koa le problème de navigation, izany hoe olana ara-pamiliana. Fa tonga eo amin'io toerana io dia mikorotana be ny champ magnétique, zay no mahatonga nord magnétique tsy mandeha amin'izay tokony ho izy. Asa mampikorotana sy manimba ny fitaovana ao anatin'ireo appareil ireo, teraka accident farany de levina any ambanin'ny tany any. Ary tamin'izany fotoana izany koa satria mbola tany amin'ny 19e siècle, mbola tany amin'ny 20e siècle daholo reo tranga zavatra reo, dia mbola tsy tena raitra reo fitaovana tao anaty fiaramanidina sy tao anatin'ny sambo. Anisany nahatonga ny accident daholo zany rehetrarehetra zany. Raha mandinika anareo taty amin'ny 21e siècle ohatrany tsy de nalaza tsony le izy, fa raha naheno vaovao anareo de soraty eo amin'ny commentaire ao. Ary eo ambanin'io ranomasina io dia misy tahirina gaz de méthane, ka io méthane io indraindray miakatra tapitapoka aty amin'ny surface aty ary mety tonga any ambony any araka mahatakatra ny avion, mahatonga ny avion tsy mahatazona ny contrôle antsony. Mbola anisan'ny resaka vinavina sy honhony ihany koa io resaka hydrate de méthane io. Mbola tsisy profita masy satria mbola tsisy olona nety hatao hanaovana expérience ao. Eo arangay ianao mba misidina amin'ny avion eo ambony eo de ho jerena hoe inona ny tena zava-misy, iza ny andeha hamono tenany ihany. Ka noho izany raha hoan'ireo siantifika mpanao fanadihadiana sy fikarohana, ay resaka portail interdimensionnel, monde parallèle, extraterrestre, monstre sous-marin dia tsy nisy an'izany satria mbola tsy nahitana proof. Zany honhony sy sahosaho rehetrarehetra zany dia firono ny saitsika olombelona ihany fotsiny. Ka raha tsy zay ara de nakaiza ary zany potipotika an'ireo fitaovana toy ny sambo sy avion reo no tsy hita misy. Araky ny fanadihadiana natao de milevina any ambany ranomasina any amin'ny 4 kilomètre any satria misy lavaka mangisikisika amina 10 metatra maro, letika any ambany any zareo ary tsy afaka nipotra ety ambony tsony. Ary raha ny voalazan'ireo expert ary dia tsy de hoe danja be sy de manahoana firy ary lay fanjavonana tao amin'io triangle des Bermudes io. Raha mita amindreo accident na avion tany amin'ny toerana hafa ka eritreretina fa tsy de misy zavatra tokony ahagaga zany zavatra rehetrarehetra zany, fa ny natiora fotsiny maneho any puissance. Ka ho anao ary aiza ny mety hitombona kokoa, lay resaka monde parallèle sy ny sisa be sa ireo phénomène naturel araka ireo fanazavandreo mpikaroka reo mahatonga ny fanjavonana feno mystère io? Raha teo amin'ny commentaire ao ary ny hevitrao. Raha toka tianao le connaissance générale ohatran'izao foana, aboneo ny pesy fa misy vidéo vaovao mivoaka foana eto isan'andro amin'ny manaraka indray.